Ity loharanom-baovao izay navoaka ny page le défi.mz ity moa dia anisan'ny tena nakivikiviny maro ny andro ny alahady 1 Desambra 2024 tazana indray ny General Ravalomanana Richard na General Bomba no afantarany maro azy. Taoriany tsy nahenona azy intsony dia tazana indray ankehitriny ny General misotro ronono Andriamatoa Ravalomanana Richard na General Bomba ilay filohan'ny anterimeran-do olona teo aloha. Tazana nandritra ny fankalazana ny 70 taona ny sampaty na sampana mpanazava stily. Tazana indray ilay nasorenany maro teny amin'ny FJKM Emertsetosika Philadelphia mbo Mangarova ny andro ny alahady 1 Desambra 2024. Ny malaza ny mikasika ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana kosa dia nilaza fa tsy nametra-pialana ireo mpikambana miisa 3 efa nosoloana. Nilaza ireto mpikambana miisa 3 eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireto fa tsy nametra-pialana araka ny didim-panjakana navoakany teo anivon'ny fiadidian'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara omaly izy ireo. Nilaza koa izy ireo fa teny amin'ny Facebook toy ny olom-pirenena rehetra no nahitana io didim-panjakana mankatoy ny fametram-pialana izy ireo io ireto mpitsara ireto izay nilaza fa tsy hangina manoloana izany démission tsy nataony izy ireo zany akory raha ny fanazavana nentiny izy ireo teny amin'ny ACC Ambohidany androany. Eo anatrehany izany anefa dia efa misy ho izy ireo ny fifampiresahana momba izany. Marina fa efa notendrena ny solony ireto mpikambana miisa 3 eo anivona ACC ireto. Misaotra anareo mpanao gazety tonga eto anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana amin'izao fotoana izao. Izahay ho conseiller 3 reto moa efa hitanareo ngambany hatramomaly araka le vaovao mivoaka reny tsy hainay ny angina eo anatrehan'ilay satria hatreto aloha zay mbola tsy notifie an'ilay décret izay niconstaté ny démission anay. Araka le fanambarana efa hitanareo iny dia hoe nanao démission izahay. Tsy nanao démission izahay arak'ilay ao anaty décret fa zahay mitovy amin'ny olom-pirenena rehetra ihany teny amin'ny Facebook nahitanay hoe nisy décret niconstaté ny démission anay dia zay nahatonga anay nanao an'iny fanambarana iny mba ampahafantarana ny vahoaka malagasy sy ny fiarahamonim-pirenena ihany koa ary indrindrindrina communauté internationale hoe misy an'izay décret nanalana izay. Tsy manisy olana amin'izay izay hoe iresaka lavabe akory fa ny tiana hozaraina aminareo eto fotsiny zany zao hoe efa manao ny action mifanaraka amin'izay zay satria ny conscience-nay mampitsara anay tsy mamela anay hoe démission izay tsy nataonay dia hoekenay fotsiny mangina hoe mangina zany zay tsy milaza hoe tsy nanao démission fa efa miroso amina fifampiresahana izahay amin'izao fotoana izao mba ho tombontsoa ambonin'ny firenena satria na tiana na tsy tiana ity androm-panjakana ity dia androm-panjakana anankiray izay natao andamina ny androm-panjakana rehetra eto amin'ny firenena. Dia izay ngamba ny aloha ny azonay zaraina aminareo an'io fa zarainay aminareo ihany ny toyany arakaraky ny fivoaran'ny toetra raha. Mbola eo ampiresahana amin'ny avocat, ny avocat-nay zany efa misy mpisolo vava ihany zay mikarakara an'izay fa tsy maintsy omenay vaovao foana nareo rehefa misy fivoarana le izy fa izahay aloha zany zao efa natsona ihany koa ifampiresaka dia voniny izahay mifampiresaka. Na eny zay hoe natao forcing ianao na lay natany an-trano ianao sy ny zanakao ahoana ny famahinana izay to? Ny zanako aloha zany zao à l'abri fa izany isy miaramila naka tany an-trano. Za moa efa tsy tany an-trano fa efa andalana andeha ho aty ampiasana aty amin'ny HCC tsy nisy hoe zay eritreritra akory fa miantso anary zareo dia ozy hoe andeha ho any amin'ny HCC dia miescorteny zareo anaka aty amin'ny HCC. Reo rehetrarehetra zany ny escortena fa tsy anareo? Za aloha no fantatro hoe ny escortena. Dia kako manokana aloha tamin'ny maraina teo tamin'ny fito nisy miaramila misy 5 tonga tamin'ny domicile any Alasora fa za moa tsy tany satria zavatra miankina manena ty dia efa niala tao an-trano dia araka ny vaovao henoko tenenin'ilay garde tao fa tsy ao izy roa amizao 5 misy commandant chef d'élément sahala amizay koa ny au conseil ato misy miaramila koa fa tsy fantatra misy angamba izy no afaka mazava izy. Tonga miaina mampita ny vaovao
Taky zay koa zany moa tany amiko maraina io zany za fa lasa nivadiko ny tao an-trano misy miaramila ozy izy ny eo amin'ny vavahady ao izy 5 minitra izy ka tsy manino teneno izy hoa teneno mivadiko 5 minitra izy tsy manino fa rehefa teo moa izy zany dia nindesaka tamin'ny vadiko teo izy dia anankiray ihany niditra ny finalement dia ils sont repartis tsy mijanona izy fa hoe zay nge saika ina ny alenareo dia saika akany madamany izy zay zay fotsiny nge saika alena eto mba haka azy efa manino izy no alenareo dia mba alaina izy mba hoe entina eny avoa zay zany place dia lasa moa zareo avy eo maintenant moa atao amin'ny palais atao amin'ny palais zay dia mbola misy miteny zany amiko hoe misy miaramila ao miandry anahy fa hoe entina any avolohany sa non tsy makany zany ato ana fa efa misy fampiresahana ozy ny namana rehetra zany hoe vonona ifampiresaka ny izay zesiko ana hoe hatram'izay mihitsy hoe miresaka teto tamin'ny zavatra ny seo rehetrarehetra iny tsy izay mihitsy nanao inona teto fa zatrany hatrany zay vonona foana dia niresahana foana zay teto dia ohatr'izay moa zavatra miseho fa dia mbola hitantsika eo any toy ny zavatra rehetra tena anao teo hoe zay moa ny mikasika ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa ny raharaha moske kosa dia nisy couvre-feu eny Tongarivo Tanjombato taoriany savorivory teny amin'ny fokontany Tongarivo commune Tanjombato mahakasika ireo fandrarana atao manodidina ny moske dia voalaza fa misy ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina na ny couvre-feu eny antoerana manomboka amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 4 ora maraina mbola misy fandrarana maro hafa koa napetraka teny antoerana araka ny vavoany mikasika an'izay fa ny mikasika ny trangana firehetana izay niseho tany Moramanga kosa dia ny ampahany tsena be Batma ano nirehitra ny andro alina nirehitra alina ny ampahany amin'ny tsena be ao Moramanga tao amin'ny Batma A izay tsy fantatra mazava hatretony antony nandritra ny io firehetana io moa dia niara ny fanometanana tamin'ny famononany afo ireo mpivarotra ny fokon'olona ny avy ao amin'ny gendarmeria ny police pirenena ary ny avy amin'ny commune Ambonivohitra Moramanga ny orinasa Fanalamanga ary ny orinasa Ambatovika nalaky voafehy tanteraka ny afo manoloana io zavantranga io moa dia manao antsoavy amin'ny malalatanana rehetra ny eo anivon'ny commune Ambonivohitra Moramanga indrindra ny fitondram-panjakana hifanometanana hifanampy amin'ny maha-olona manoloana ny zavatra simba amin'izao voina ny tranga tany antoerana izao zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisy zay fa tsy halavy ny resaka hambetra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy